Dia faly miarabantsika eto amin'ity tambazotra nitserasera ity miavy ato amin'ny Grassroots. Ny anarako dia Eric Beantanana, zany no mpitantana ny orinasa io ary mpikarakara an'ity hetsika ho atao amin'ny alatsinainy ho avy ity izay antsoina hoe Ny Hasina. Amin'ny teny frantsay moa izy le sens du sacré dans la tradition malagasy. Grassroots amin'ny teny anglisy moa izy ny dikan'izany dia hoe ny rafitra tsotra sy ambany indrindra izay eritreretanay hoe kitro ifaharan'ny fampandrosoana, kitro ifaharan'ny fananany firenena anankiray. Dia ny Grassroots zany dia niforonina tamin'ity taona ity ho agence anankiray na orinasa iray mpanome torohevitra ny orinasa lehibe amin'ny resaka varotra na marketing fa manakaikikaiky kokoa ny kolontsaina malagasy, mahafantatra ny sandan'ny zavatra misy eto an-toerana ary manao torohevitra ihany koa zany Grassroots amin'ny responsabilité sociétale des entreprises na ny tamberina andraikitra ho an'ny tontolo iainana sy ho an'ny olombelona eo amin'ny orinasa izany. Raiky amby roapolo taona lasa izay voatendry ho ministra ny kolontsaina sy ny serasera ny tenako, mbola tanora tamin'izany dia teo vao telopolo taona latsaka kely teo vao nahita hoe ay zavatra manan-danja, zavatra lehibe indrindra ao amin'ny fiainan'ny olombelona anankiray, ny tantarany, ny teniny, ny kolontsainy, ny taniny. Dia tao anatin'izay raiky amby roapolo taona nanaraka an'izay expérience zay dia hitako hoe manana andraikitra isika rehetra, na ny tanora, na ny zokonjokony ohatranay, na ny vehivavy, na ny lehilahy, na ny mpitondra, na ny olona rehetrarehetra naiza sehatra misy anazy dia manana andraikitra satria very ny akamaroan'ny hasina ny zavatra misy eto amintsika. Ohatra fotsiny hoe ny rano zany tsy rano fotsiny ho an'ny malagasy fa manana ny hasiny. Ny tany, misy tany atao hoe tany masina, izay tany mamokatra mitondra ny zavatra ho an'ireo mpamboly sy amidin'izy ireo ahafahany miaina. Maromaro fa indrindra moa ny tena nanohina ana sy eo am-piara-miasa amiko dia ny hasin'ny maha olombelona izay mihevery tsikelikely. Ka mba miezaka zay manao zay kely vitanay mizara, tsy zay ny manam-pahaizana fa miantso manam-pahaizana manokana ampianatra, hamakafaka sy amelabelatra momba ny hasina na ny atao hoe le sens du sacré dans la tradition malagasy. Io lohahevitra io zany no eritreretinay hoe eo amin'ny anivony, au cœur ozy ny teny frantsay ny maha isika malagasy. Raha ohatra meko ohatra nareo hoe andeha apiroborobo ny fizahantany dia tsy makaty amintsika ny olona raha zavatra hitany any Brésil no tadiaviny, tsy makaty amintsika ny olona raha zavatra mety ho hitany any Tanzania, fa ny akanesany aty dia hijery ny maha malagasy. Ary ny maha malagasy raha ny fahalalako anazy, ny fahaizako anazy dia ireo signe rehetrarehetra omentsika hasina. Miresaka tsika hoe ny firaisan-kina, ny fihavanana, ny fiarahamonina, manontany tena hoe inona no haja, inona no hasina omentsika an'ireo tenireo sa tenitenenina fotsiny le izy. Ka izay no eritreretinay hoe mampisongadina an'ity famelabelarana ity. Misy be dia be koa ny hafa izay tohananay ary hitanay fa maripototra ary ilaina ary tokony mbola be kokoa noho izao ny manao anazy, fa ho anay manokana io no fisantarana ny série na famelabelarana karakarain'ny Grassroots dia momba ny hasina. Io no hitarika fifanajana
amintsika samy olombelona, fanajana ny tontolo manodidina antsika, fanajana ny tantarantsika, fanajana ny zavatra rehetrarehetra zay nanana ny toerany hatramin'izay fa tsy voatery hoe lany daty sy ratsy avokoa ny zavatra rehefa naharitra ela. Ny tsy fisian'ny asina zany no lasa mampiena ny filaminana, mampiena ny riziky ho an'ny olombelona tsirairay, ho an'ny mpiarabelona, eny fa ho an'ny firenena. Hafahafa ne zany firenena maty asina zany sanatrian'izany ka ho zay hoe ngeza lehibe de lehibe ny zavatra za moa tsy teny hoe lalovina fa ny enjeu zany eto ngeza mankadiro be. Ahoana moa zany hoe tantana orinasa ohatra ianao na mpampianatra ianao na aiza toerana misy anao ka nanadino ny atao hoe asina, nanadino ny fanajana ireo riba sy fomba mampanao izay na malagasy ny malagasy fa te hitovitovy amina kolotsaina nafarana avy any ivelany fotsiny. Ka na amin'ny lafiny ara-ekonomika io, na amin'ny lafiny ara-piarahamonina io, na amin'ny lafiny fitandrovana ny tontolo iainana, ary indrindrandrindra moa mba amin'ny lafiny fampirindrana ny fiarahana miaina eto amin'ity tany mamitsika ity dia manantena zay vitsy ny olona ho avy ao ataoko hoe 20, 70 raha be indrindra ho an'ny firenena zay misy 420, 520 tapitrisa fa miezaka zay aloha zay no vitanay dia zay no ataonay fa maro koa ne ireo efa manao na ny amin'ny sehatra fampianarana zany na ny amin'ny sehatra na organisation na société civile any anatin'ny fiarahamonina tsirairay ihany. Ka ho anay manokana zany ohatran'ny te ilaza zay hoe matetika atao ambanin'ny zavatra ny maha malagasy. Raha zavatra hafa dia mahafoy tsika fotoana, mahafoy vola, na tsy resaka fa tsy reny abonnement amina plateforme na streaming reny na amina hira zany na amina film zany fa raha ohatra zavatra mahakasika ny kolotsaina maha malagasy, voalohany aloha tsy ampy ny vokatra, vitsy ny boky, vitsy ny horonan-tsary, vitsy ny zavatra mirakitra ka vokaritsika teto Madagasikara fa na ny voavokatra ny ivelana ary tsy tonga eto amintsika eto ka ho zay hoe maninona moa mifanakalo hevitra, maninona moa sady miainy no mizara ny traikefany koa ny tsirairay mahakasika an'io resaka asina io. Ho anay zany ny any amin'ny faritra sasany ohatra hoe kily zany tsy kily fotsiny, tsy voankazo fotsiny zany fa misy dikany lalina dia lalina. Any toerakafa ohatra ianao miteny hoe any Andoharano, tsy azonao limitena amina resaka hoe toerana fotsiny zany Loharano zany fa any no miainga ny fiainana, any no miainga ny tantara, any no miainga ny fahadiovana, any no miainga ny asina ho an'ny olona rehetra zay voakasika io rano io. Ohatra roa fotsiny zay nomeko zay fa misy ny asina daholo, ninona naiza ary mino zahay sy manantena fa irindra kokoa ny fanajana ohatra hoe reny toerana manan-kasina sy manan-tantara eo amin'ny fiarahamonina reny rehefa hanana projet any aoriana any ka tokony misy famindrana ohatra fasana sanatrian'izany na zavatra ohatran'izany mba ho fantatry ny olona hoe misy asina ireny ho an'ny malagasy. Io famelaberan-kevitra io moa zany dia ny filohan'ny trano kultoraly malagasy. Henri Randrianjatovo no famelabelatra izara ny fahaizany traikefany amin'izay ho avy ao ka ny zava-dehibe indrindra zany dia io famelabelarana io anazava izy hoe ohatrohatry ny ahoana ny fandraisana vilany ny atao hoe hasina satria betsaka no milaza hoe tsy azo tenenina, tsy azo resahana zany hasina zany fa ny mpanompo sampy ihany no mikitikitika an'izany. Ka ao izy no anazava, za tsy manam-pahaizana amin'izany fa izy no anazava antsika an'izay lafin'izay. Aiza ny toeran'ny asina eo amin'ny fiarahamonina, aiza ny toeran'ny asina eo amin'ny fifandraisana arak'asa,
aiza ny toeran'ny Hasina amin'ny fanajana ny tontolo iainana, fiarovana ny tontolo iainana, tsy fandripahana ny tontolo iainana, tsy fandorana ny ala misy eto amintsika eto, ary misy lafiny maromaro zany, maro lafy io famelabelarana sy fanazavana ho ataony eo. Fa mba tsy hamonamonaina ny olona tonga anatrika ny hijery an'izy io dia nasiana voninkazo vitsivitsy eny antenantenany eny. Ny ray amin'ireo dia ny artiste malaza eran-tany atao hoe Digary, mpanao gitara izy io, fantatra eto Madagasikara, fa fantatra bebe kokoa any États-Unis, en Europe, any Amerika. Digary zany ilalao gitara, tsy hijery any Digary no ankanesantsika ao, fa andravaka ny fotoana izy. Ary eo ambony mozika lalaovan'ny Digary dia misy tanora mana-talenta misondrotra, ary efa eken'ny rehetra ny fahaizany amin'izao fotoan'izao, izay antsoina hoe poète rebely hanao slam. Tsara koa isika malagasy mahafantatra ny mpana-talenta eto amintsika. Raha vao antanintsika dia samy mahafantatra ny grand corps malade, indrindra ianareo tanora, fa tsara kokoa mahafantatra hoe iza koa ny slameur, iza ny slameuse eto Madagasikara, ka ho ao ihany koa i poète rebely. Ny fotoana moa zany dia natao hamalifaliana sy hanomezana sakafo ny saina, ny fo, ny fanahy, fa ny kibo ny tsy mba lamosina, ny tsinay tsy mba vatsy, ka ho isy cocktail koa zany izay sakafo malagasy, rano iray no atolotra ao omen'ny Grassroots eo ampovoany, ohatran'ny hoe misento kely miala sasatra ny mpizaika, raha izay no atsotsika anazy, dia zay no zavatra andrasana amin'io. Amin'ny 5 izy ny manomboka, amin'ny 12 izy ny tapitra. Isika malagasy dia tena direct manokana, satria mahay makatahaka sy mahay manatsara. Mijery vidéo TikTok ianao dia ohatra n'ireny influenceur eran'izao tontolo izao manana 300 millions de followers reny, raha mijery ny influenceur malagasy. Fa ity zavatra avy eto amintsika, teratany malagasy, tsy olombelona fa fomba, dia ny resaka fanajana ny Hasina. Ka manasa anareo ho avy hiaino, hijery ny manam-pahaizana hamelabelatra momba ny Hasina. Inona moa ny mahatsara an'izany? Sady mampatsiahy ny tantara, ny tsirairay, ny fomba ny tsirairay izy io, no karazana investissement, tsy haiko filazan'izany amin'ny teny malagasy, ataonareo ho an'ny tenanareo, hafa ihany ny olona mahalala hoe iza izy. Isaky ny manao conférence ho an'ny tanora, zay no fanontaniana mivoaka foana hoe ahoana ramose no ahafantaranay hoe iza zahay. Ozy aho hoe tongava mamonjy an'io conférence io, sy zay conférence rehetra mitovitovy amin'io, fa taro ny kolontsainao, fa mivoaka aminao mazava ho azy hoe iza ianao.